Ivavaka isika isaotra an'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra raha eo miditra amin'ny volana vaovao, amin'ny volana fahaefatra tokoa izay amin'ity taona ity. Isotranao raha eo ny tantananao anay sady nahavitana ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity ka nirovanao anay tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra. Tantananao ny dianay tamin'ireny lalana rehetra izay nandehananay ireny na andro na alina. Ka maro tamin'ireny loza ireny no tsy hitan'ny masonay fa navilinao lalana izay ka tsy nifanojo tamin'ireny na ny fahavalo. Ankehitriny dia manatrika anao indray izay amin'izao sabata izao, voalohan'ity volana avril ity. Nitondranay mifanatitra fafolo-karena sy ireo fanatitra maro isan-karazany ho fampandrosoana ny asanao satria nitahinao sy nambininao izay ka dia nitondra n'izany am-pifaliana. Ianao Tompo mahita ny ao-ponay, mamaky ny ato an-tsainay ka mahalala izay natolotray na tamin'ny fahamarinana izany na tsy tamin'ny fahamarinana. Ko dia ankehitriny Jehovah'Andriamanitra raisy izany fanatitra izany mba ho anitra kasitrana amin'ny seza fiandriananao ka ho mariky ny famelana ny eloka tsiraray avy satria tsisy famelan-keloka tokoa raha tsisy fanatitra alatsadrana tolotra. Ko dia matoky izay fa navelan'i Kristy koa ny elokay satria nitondra izany fanatitra izany izay fa tsy niseho foana teo anatrehanao, tsy nitondra fanatitra. Ny teny fikasanao hoe tanteraka amin'izao fiangonana zao izay manao hoe ovako ny varavaran'ny lanitra ka androtrako fitena fiainam-biampo anareo. Asiko teny mafy ny valala ka tsy manimba ny vokatrareo intsony ka dia avanim-boa ny vokatrareo sy ny fidiram-bolanareo. Ary nareo dia ataon'ny firenena rehetra hoe tany mahafinaritra sy sambatra. Hoy ianao Jehovah tompony maro. Ko dia tahinao ny voakanao izay tsy mananaka tolotra mba ho ambininao Tompo mba hitondra am-pifaliana amin'ny sabata manaraka indray. Dia mitenena ary amin'ny alalan'ny vakiteniny soratra masina tamin'ny perikopa izay no vakianay tao fa mihaino indray ny fiangonana. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Tena miazakazaka ny fotoana satria dia lasa sady ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity. Efa tsy misy mifampiara-batratry ny taona tsony zany zao fa efa tapitra ny fiampiarabana. Miditra 3 volana vaovao indray isika faharoa. Maro ny hafatra izay nomena antsika tamin'ny 3 volana voalohany iny izay mifandrindra tsara amin'ny toe-java misy amin'ny fiainantsika sy ny tokantranontsika, indrindrandrindra ny raharaha politika sy ny raharaha-pirenena. Ko dia miarabantsika voakan'Andriamanitra indray izany androany hiaino ity hafatra ity satria hafatra mampangovotra izy ity ary hafatra mampitebiteby, mampatahotra raha ny tena dikan'ny vakitenitsika tamin'ny perikopa tao ho an'ny olona afaka sy mahay mandinika azy. Mampatahotra, mampangovotra, mampiororo ny hafatra izay nomena antsika androany. Ko dia miarabantsika voakan'Andriamanitra rehetra fa mino fa ho afaka ny tahotra sy ny ororo sy ny tebiteby rehefa vita ty hafatra androany ity. Tsy adino koa ny miaraba voakan'Andriamanitra rehetra eran-tany, eran'ny Madagasikara izay mihaino antsika koa. Maro ny voakan'Andriamanitra izay miandry ity hafatra ity isaky ny sabata. Miainga avy eto Ambohimarina indray tsika satria dia sabata voalohan'ny volana ary araka ny mahazatra moa dia mba hijery ny fizotry ny asa ihany isam-bolana. Ny tenanay matoa mandalo eto hoe manaona ny fandrosin'ny asan'ny fiangonantsika ato. Dia ahita fifaliana indray tsika andritry nyity tontolo andro ity amin'ny fiarahantsika eto androany. Tamin'ny herintsika dia niresaka ny amin'ny tantaran'ny Joba sy Kristy izay nilaza hoe aza matahotra izay mahafaty ny aina fa izay andefanao any amin'ny elo no atahory. Ka nilazany Kristy hoe izay mandahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavo kosa no atrehan'ny ray izay any an-danitra.
zay manaiky aho anatrehan'ny olona dia hoe keko kosa izy anao trehandray zany an-danitra ka nahitantsika ny tantaran'ny Joba zay tao hoe niaina tao anatin'ny fahoriana mangidy mihitsy namoizana ny fananany rehetra tao anatin'ny indray andro ny zanany rehetra tena nrery sisa no tavela sy ny vatany izay nizahan'Andriamanitra toetra azy ka namelan'Andriamanitra ny Satana anao zay tiany atao amin'ny Joba fa ny ainy ihany ny azakitiany fa tsy nanometsinaan'Andriamanitra Joba na niala tamin'Andriamanitra na nandan'Andriamanitra teo anatrehan'ny olona teo anatrehan' izany zava-mangidy izany na dia ny tenany sy ny ainy ray manontolo koa zany saika niala no fanafihan'ny Satana ka na dia nivady andefomandriny aza dia nanakivy azy keo hoe tsy aleo ve miala amin'izao Andriamanitra zao fa zao no mahazo anao ireo namany sy manodidina azy keo zay nilaza hoe nanoty ianao nanao zavatra tsy manjary ianao Andriamanitra io tsy mba tsy marina ka olona nanao ny marina sy ny mahitsy dia ho kapoiny sy io sajiny ohatra zao fa nanao mba miaiky sy mibebaka mifona amin'Andriamanitra fa aza dia manamary tena eo hoe tsy nanao ininona zany ny rehetrarehetra zany ny eretan'ny Joba fa tsy niala tamin'Andriamanitra izy ary nifikitra taminy azo tsapaina am'izany azo raisina am'izany koa tsika mandalo fizahanttoetra sy fitsapahana ohatr' zany tsisy ny hoanina ntoavany ho fatrano ny ekolazy ny mpianatra ny jirama tsy mahita asa ny volam-pelantanana tsy ampy maty ny zanaka maty ny vady maty ny ray aman-dreny ny aretina tsy resahana tsony tratra ny loza ty sy ary zay atao tsisy manjary ohatra mampametra-panontaniana hoe sao dia mba afatsy mihaino tsony Andriamanitra sao dia tsy izy tsony ity kanefa ny ana dia teo aza izany fitsapana mamay zany dia mbola eto ihany tsika ary mbola vonona joro matoky tsy andahany zany Jesosy izany ary tsy andahan'Andriamanitra anaiky azy hatramin'ny farany amen rehefa zany moa dia ozy izy Jehovah hoe nampitombony roa avo eny ny fananan'ny Joba naveriny ny zanany fito zay maty ny ombiny nampitombony roa avo eny ny rameva ny borikiny roa avo eny daholo zany ny olona mahatoky an'Andriamanitra manao ny asany hatramin'ny farany ka namorana amin'ny satrotra dia tsy miala ary tsy vitan'izany fa mbola napiny 700 taona ny andro ny ainany Joba tamin'ireny fakapanahy reny dikan'izany dia anehoana amintsika fa kely sisa dia ho tonga tokoa ny fotoana ho tsika izay mbola miorina sy mijoro ireto fa omen'Andriamanitra roa avo enitsika amin'izay faty atoko atsika rehetrarehetra tamin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra io amen amen noho izany dia izy nysoratra masina amin'ny apokalipsy izay maritra hatramin'ny farany ihany no vonjena andeharintsika iroso amin'ny afatra androany ny tondratsika ny afatra dia ilay teny ato amin'ny Jaona toko 7 ato no itondrantsika azy aloha vakitsika ny andininy voalohany sy ny faharoa dia rehefa avy eo tsika mandingana any amin'ny andininy 12 resaky Jesosy tamin'ny Nikodemosy nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy mpanapaka tamin'ny Jiosy izay nakao amin'i Jesosy no nialina fa tsy tamin'ny etoandro fa sao dia misy mahita ka nanao taminy hoe raby eo fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana ataonao zao raha tsy Andriamanitra no momba azy ozy ty olona manam-pahefana zay tsy sa miseho masoandro ity ahoana izy fantatray ozy izy Nikodemosy fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana ataonao zao raha tsy Andriamanitra no momba azy fantatray fantatry ny olona fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao ka tsisy olona mahay an'izao raha tsy Andriamanitra no momba azy andao ary raisina amintsika indray zany efa manomboka miteny ny olona fantatray fa avy amin'Andriamanitra tokoa ianareo ary tsisy mahay an'izao raha tsy Andriamanitra no momba anareo tsisy mahavita an'izay manao fotsy manga itovy zao raha tsy Andriamanitra ny momba anareo tsisy havitany io fiangonana ngeza be fa hitantsika efa mitsanganao io raha tsy Andriamanitra no momba antsika dia fantatray zany ozy izy dia ahoana izy 12
lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay fantatray ny lazainay ary zay hitanay no ambaranay nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Hoy Kristy, ndana maniraka anareo afa fanomenany fa efa naritra atrety an-danitra atrety tany mandehana ozy izy Kristy fa Kristy koa nirahana tety ambony tany dia niraka nampanaovina sy ny zavatra nytenenina dia ambarany tsara hoe lazaina aminareo, lazaiko aminao marina dia marina tokoa zay fantatray no lazainay fa zay tsy ilaza zavatra tsy fantatray, ary zay hitanay no ambaranay fa zay tsy anambara zavatra tsy hitany masonay, nefa ny zavatra fantatray sy hitanay dia tsy raisinareo. Dia tonga amin'le lazain'ny Isaia mpaminany izy io, Isaia 7:50 verina kely antsika. Isaia 7:50 faminaniana nataon'ny Isaia zany. Isaia 7:50 iza no nino ny teny nampitondraina anay ary iza no nampisehoana ny sandrin'i Jehova, zay hitanay sy renay no ambaranay sy zay fantatray no lazainay nefa iza no nino ny teny nampitondraina anay, ny fanambarahanay tsy raisinareo. Androany zany tsika dia iresaka ny zavatra hitatsika sy zay fantaritsika sy zay nambara tamintsika no resahantsika androany. Tsy amorona zany isika satria ny perikopa dia efa vita tany amin'ny novambra sy desambra tany amin'ny taona lasa tany. Aty amin'ny volana avril izy dia hanambara amintsika ny zavatra fantatra sy ny zavatra hita, fa tsisy mahay manambara zany raha tsy Andriamanitra no momba azy. Ary ty afatra ty zany dia mazava ho azy, zavatra fantatra, zavatra hita no ambara dia tsy ho atsika fiangonana rery ihany, Apokalipsy, fa avy ato amintsika ny ivoahana. Izany hoe niafatra tamin'ny andron'ny Kristy koa dia tsy nivoaka avy tany Misiriana na tany amin'ny Romanina na tany amin'ny Mediana sy Persiana, fa tao amin'ny Jiosy, tao amin'ny Kristy, tao amin'ny firenena io. Fa niafatra nalefa ho an'izao tontolo zao, tsy tany Babilôna niafatra nivoaka tao amin'ny Kristy. Fa zay fantany zay hitany zay reny zay dia tsy maintsy ambara. Zany hoe tsy anambara ny zavatra tsy fantatra na ilaza ny zavatra tsy hita, fa zay fantatra izy renay no ambaranay aminareo, nefa io tsy ho raisinareo. Iza nino ny teny nampitondraina anay ozy izy ny mpaminany Isaia. Da ndao ro jerevantsika, inona kay izany zavatra fantatra ho lazaina izany ary izany zavatra hita ho ambara izany nefa tsy ho raisin'ny olona. Ndao tsika ho akany amin'ny perikopa tsika any amin'ny Daniel ary. Inona le zavatra hita sy fantatra ka tsy maintsy ambara. Perikopa tsika teo amin'ny Daniel 5. Daniel 5 dia vakiny manomboka ny 14 ka hatramin'ny 19. Daniel 5 19 ka hatramin'ny 19. Ary noho izany dia izy no niavian'ilay ratsan-tanana ka voasoratra ireo teny ireo. Izy no niavian'ilay ratsan-tanana ka voasoratra ireo teny ireo. Ary ny teny voasoratra dia izao: Mene, tekela, oparesina. Zao no hevitry ny teny. Mene, voisan'Andriamanitra ny fanjakanao ka taperiny amin'izao, satria zao izy vitsy hoe rapitso hoe taperiny rapitso, fa hoe rovina zao. 19 tekela
efa voalanja tamin'ny mizana ianao ka indro lasa danja. Ny heviny fahatelo de paresa na paresa, zarazaraina ny fanjakanao ka omena ny medianina sy ny persianina. Indrany zany ho zarazaraina ny fanjakana. Jerevinareo rehefa misy fitondrana tetezamita reny de atao ahoana le fanjakana? Tsy zarazaraina, mahazo daholo ny antoko politika rehetrarehetra. Mahazo ny TIM, mahazo ny Mapara, mahazo ny Arema, mahazo ny SVM, mahazo ny GFFM, mahazo daholo ny rehetrarehetra. Mahazo ny MMM. Zay ny hoe zarazaraina le fanjakana. Raha avokoa zany. Ato zany ny antoko politika tamin'izany medianina sy persianina ihany. Eo zany tsika ny ainga. Fa fanontaniana miperaka de izao. Inona ny antony nahatonga ny soratra io teny ny rindrina? Ary inona ny zavatra nitranga nahatonga an'io soratra io? Ary iza no nilazana ny vakiteny? Valy ny tsotra de ty Belsazara mpanjaka no nilazana ny soratra teny amin'ny rindrina hoe zao ny vaky ny mene tekela ho paresina. Ary iza ny naina maky azy teo amin'ny fanjakana ty Belsazara ty. Fa izy moa ty Belsazara ty? Ity Belsazara ty zany dia mpanjaka tao Babilôna. Ny rainy de Nebokadnezara, mpanjaka tao Babilôna. Izany hoe raha raisina zany ny sary. Ho atsika zay efa nianatra apokalipsy moa zany de mahafantatra azy ty tsara hoe amin'ny bokin'ny Daniel tamin'ny fanjakan'ny Babilônianina, babo avy any Jerosalema ny zanak'Israely, ny Joda, ny Jiosy dia nentina tany Babilôna. De tany ry Daniel sy Mesaka sy Abednego zay izy natao hoe andevo zany satria fa babo avy any amin'ny firenekava de andevo tany Babilôna. De nanofy Nebokadnezara mpanjaka sary olona ngezabe ny lohany de volamena, ny tratrany sy sandry ny volafotsy, ny kibo sy ny fe, ny varana, ny ranjo, ny vy, ny tongo, ny vy sy tanimanga. De nisy vato sy ny andatanana nilatsaka avy tany an-danitra nanapotipotika azy ireo. Vato sy ny andatanana iny lasa tendrombohitra ngezabe. Ny heviny de hoe ny fanjakanao Babilôna i Nebokadnezara io loha volamena io de ny Babilôna firenena entinao. Fa izy fanjakana ambanimbany noho ianao, andimby ianao. Ary de mbola izy tahaka ny volafotsy, fa izy fanjakana fahatelo tahaka ny varahana koa anaraka ny volafotsy io. Ary de mbola izy fanjakana mafy tahaka ny vy. Ary ny farany de ho vy sy tanimanga. Ka amin'ny vy sy tanimanga io de avy io vato sy ny andatanana io andrava azy. Ary amin'izay fotoana izay de ny olo-masiny avo indrindra no hitondra ny tany sy ny fanjakana. Izay ny trangan-javatra nisy tamin'izany, fitipitianiko le izy. De nanaiky Nebokadnezara mpanjaka satria izy efa nanao lalàna hoe raha tsisy malaza ny nofoko sy ny heviny ianareo de ho vonoina daholo ianareo, ombiasa sy piskidy rehetra eto amin'ity tanàna ty, ho vonoina daholo ianareo. De Daniel moa zany navita namoaka ny heviny rehefa nomen'Andriamanitra tolotsaina. Ka rehefa vitany Daniel namoaka an'izay hevitra izay dia nasandratry Nebokadnezara ty i Daniel satria ny ombiasy sy ny piskidy sy ny olokendry sy ny pahita teo aminy tsisy nalaza ny heviny. De i Daniel nasandratry ny ambony indrindra ka nataony lehibe ny ombiasa sy ny piskidy sy ny olokendry tao Babilôna izy. Daniel toko faharoa andiny valo amby efapolo no anamarena antsika an'izany. Daniel toko faharoa andiny valo amby efapolo. Ary tamin'izany ny mpanjaka dia nanandratra ny Daniel ho lehibe ka nanome azy zavatra maro sady lehibe ary nanendry azy ho mpanapaka ny Babilôna sy ny feny rehetra sy ny lehibe ny mpanapaka ny olokendry ny Babilôna rehetra. Lehibe ny mpanapaka ny olokendry ny Babilôna rehetra zany hoe ny ombiasy sy ny piskidy sy ny mpanao atsarana sy ny sisa zany ireo olokendry ny Babilôna zay fakany mpanjaka saina ireo. De i Daniel no nataony lehibe n'izy ireo.
dia rehefa avy eo moa zany ny mpanjaka babiloniana rehefa na dia nanaiky sy nanome voninahitra n'Andriamanitra rehefa nandeha tany ny fotoana dia niova indray ny heviny. Ahoana moa ty fanjakako ty no isy fanjakana hafa ambanimbany no za ndimby aho fa za no efa eto fa tonga dia zao rangaha manotantaratsika Daniela toko fahatelo andao ataoko volamena daholo io hatrany amin'ny lohany ka hatrany amin'ny tongony ka ny olona rehetra eto ambony tany sy ny fanjakana rehefa maheno ny zava-maneno rehetra na ny sopanga ny lokanga sy ny aponga sy ny rehetrarehetra dia mekohaka amin'io ka zay tsy mety mekohaka amin'io atsipy ao anaty lafaoro mirehatra afo fa tsisy manaiky an'izany fanjakako lasa ny olona hafa zany tsisy anaiky an'izany eto na inona ho ataonao na inona fa tsisy miova vola foty zany io tsy miova varana zany io tsy miova vy zany io fa volamena hatrany atapindony ka hatrany am-paladiany volamena efa misy any Somamanina efa misy any aiza misy ty any Ambilobe efa misy any Lakaka efa misy any Miandro Vazo any efa misy daholo atao ina mbola atao vola fotsy allo volamena hatrany amin'ny tapo ka hatrany ambany rangaha zay tsy mekohaka amin'io anaty lafaoro mirehatra hafa. Nisy telo lahy tsy mba netiny ekohaka rehefa naneno ny zava-maneno izy telo lahy ry ampovoan'ny olona ry mijoro ny olona rehetrarehetra mekohaka izy telo lahy zay isan'ny conseiller ny mpanjaka tao ekipandry Daniel izy telo lahy manao croisé de bras sady mijoro zay ndray dia tsy ekohaka amin'izay Andriamanitra volamena ny tsangam-bato nataonao zany ha izy nareo no tsy ekohaka amin'io nefa ny olona rehetra mekohaka fa raha rapitso nareo mbola manaiky ekohaka dia mindraky fo nareo ozy izy Nebokadnezara fa mba mekofa amin'ny Andriamanitra fa izy ny Andriamanitra nareo no avonjanareo amin'ny tanako e mbola naveriny izy telo lahy hoe tena na tsy hamonjy anay ary ny Andriamanitray zay raha ka tsy ekohaka amin'ny sary volamena ngezabe nataonao oa fa ny Andriamanitra ivavahanay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro mirehitra hafa ataonao zany mahasa zany mbola tovolahy reo fa tsy hoe olona fa goaiky antitra amin'ny fivavahana fa mbola tanora tena mbola latsaky ny 30 taona zay ozy izy tsy hivavaka amin'io na tsy hamonjy anay ny Andriamanitra fa ataovy zay ataonao rehatra ny fahatezerany Nebokadnezara mpanjaka haky vare afanao folo avy eny lafaoro dia hitako ny Andriamanitra reo raha vonjy anareo ozy izy ho hitako eto ozy izy ny Andriamanitra reo ena atao fa tsy maninona na tsipy tao amin'izay izy telo lahy fa azy vao tsipy tao izy telo lahy mainy tadina fatorana ny tanana sy ny tongony fa io misy olona anankiray fa efatra miaraka mijoro aminy eo sady mifampiaraba ny mandehandeha hoe tena ohatra milamina be ato anaty lafaoro mirehatra afo zany saona ny fahitany lahy azy za koa ary mivagagako ny andro koa mangatsiaka ty mafampana tsara mihitsy ato jery amin'izay Nebokadnezara ozy izy mantsen'le mpiara-miasa aminy olo ty fa nga tsy telo lahy le bandina tsipitsika teo reny de hoe ka ahoana tao raha misy faefatra ne miaraka aminazy io fa nga nisy olona faefatra natsipiny laisany koa tao telo ihany natsipinay tao ka maninonao le bandy anankiray io maninonao zay koa ary mbogagako re mesaka asy nandraka Abednego ahoana mba voatao hoe raha tena marina fa nareo io e moramora izy telo lahy mivoaka tao fa ahoana ary mpanjaka ndao mba hiaraka hiditra aminay eo ny ondrenjena izy niditra hiaraka amin'ny lao izy fa tena manaiky aho ozy izy Nebokadnezara mpanjaka anaovako lalàna mihitsy eto amin'ny fireneko fa ny Andriamanitra izy telo lahy reo ny Andriamanitra tena izy ka zay tsy mivavaka amin'io dia vonoina indray ozy izy dia mba firy amintsika reto re mba sahijoro ohatr' zany koa hoe rehefa hoatsipy anaty lafaoro ina moa karazana lafaoro mety anipazana atsika io andoro sy mety hahafaty atsika raha vao tsy asa sabotsy dia roahana lafaoro ane zany raha vao tsy mianatra sabotsy dia tsy afaka manao examen lafaoro ane zany raha vao tsy mianatra sabotsy dia voaroka lafaoro ane zany lafaoro mirehatra afo raha mbola mivavaka any dia isarahako ozy izy le rangaha lafaoro zany roako tsy ho zanako tsony ozy izy le raha-pianakaviana raha mbola mandehandeha mivavaka any lafaoro zany
iza zay Andriamanitra ho any navonjy anareo amin'ny tanako. Iza ny Andriamanitra ho any no hanome asa anareo raha voaroka amin'ny asa ato. Zany lafaoro zany. Tena masay izy tena tsy zay ragala tsy hamonjy anay n'Andriamanitra izay tsy vavaka amin'ny Andriamanitra ao. Io volamenanao io zay tsy koko ny lony io. Ary oko ho fantatrao mbola tsindriny, oko ho fantatrao. Fa ny Andriamanitra izay vavanay dia mavonjy anay amin'ny laforo mirehatra io. Finoana ngeza bene zany. Tanora zany. Masahany zany hoe tena izy tsy manao hoe ny mpisorona be nay na ny mpisorona nay na ny levitanay dia mavonjy anay amin'ny laforonao a. Na ny fivavahanay Israely io a. Fa tena napetraka ny Andriamanitra ivavahanay dia hamonjy anay amin'ny laforo. Fa na dia tsy hamonjy anay azy io Andriamanitra ivavahana io zay raha tsy akohoka amin'io. Dahoro hitantsika eo rapitso tonga ny rapitso ny olona ny akohoka daholo rehefa naneny ny zava-maneno izy tela anaty voaka mbola mijoro sady manao krizelebra sady mijery ny rehetrarehetra izy mba namantsika samy mijoro eo. Dia le olona mekohoka sady mekohoka no mijery kely ny masina olo ty sao dia mba voatsipy anaty laforo any fa io nge tsy maninona na mekohoka kely fotsiny dia rehefa avy eo mifona amin'Andriamanitra fa ela voatsipy anaty laforo any a. Azo atao mibebaka amin'ny sabata dia mitondra fanatitra indray hoe tena fona Andriamanitra fa ny eklezia ny finoanay ny ekofanay tao fa zao kosa zay mba mamindrafo aminay. Azo ataonay zany fa aza dia fanatika loatra e. Fa tsy niovy izy io raha. Ilay mpanjaka indray ny lasany vavaka. Dia io mpanjaka io fa nanome voninahitra an'Andriamanitra. Fa rehefa nandeha ny fotoana niova indray izy. Nanofo indray izy. Ary io nofon'io dia tena nampivarahontsana azy indray. Ao amin'ny Daniela toko fahefatsika hijery azy. Andininy voalohany. Izaho Nebokadnezara niada natao an-tranoko ary faly indrindra. Faly finaritra tao an-dapako. Nanofy zavatra natahotra aho ka nietreritra tao am-pandriako ary ny fahitana ny lohako dia naraiky tahotra. Ka dia nandidy aho mba hoentina eo anatrehako ny olon-kendry ny Babilôna rehetra ilaza amiko ny hevitry ny nofo. Dia niditra ny ombiasy sy ny piskidy sy ny kaldiany ary ny mpanandro. Ary nambarako teo anatreny ny nofokanjo sy nahalaza ny heviny tamiko ireny. Fa noho ny farany dia niditra teo anatrehako kosa Daniela izay tao hoe Beltesazara araka ny anaran'Andriamanitra. Sady misy fanandro Andriamanitra masina anatiny. Ary ny nofo dia nambarako teo anatreny hoe ry Beltesazara lehibe ny ombiasa. Fantatra fa misy fanandro Andriamanitra masina ao anatinao. Ary tsy misy zava-miafina manahirana anao. Ho ambara ho ahy ny fahitana izay hitako tamin'ny nofy mba ny heviny. Zay vitsaro hoe andininy faheninao ry Beltesazara lehibe ny ombiasa. Ingarainy zany ny soja be. Raha ohatra ka raisitsana tsotsotra fotsiny zany hoe izy ny lehibe ny ombiasa fa nga ombiasa i Daniel. Nga izy milalao sikidy. Fa izy nataon'ny mpanjaka Nebokadnezara ho lehibe n'ireo ombiasa sy piskidy ireo satria tsisy nahita ny hevitry ny nofony. Hatramin'izay nandehanana zay dia izy nomena n'io toeran'io. Dikan'izay ao ambany fahefany Daniela daholo zany ny ombiasa sy ny piskidy rehetrarehetra. Baiko ny Daniela no arahan'ireo fa tsy ny baiko n'ireo. Hoe ianao ry Daniela Beltesazara lehibe ny ombiasa. Fantatro fa misy fanandro Andriamanitra masina ao anatinao ary tsy misy zava-miafina manahirana anao ka ambara ho ahy ny fahitana izay hitako tamin'ny nofy mba ny heviny. Fa izao ny fahitany lohako teo am-pandriako. Nanofy izany ny ala dia izao ny zavatra hita. Nijery aho ka indro nisy hazo teo avoan'ny tany ary fatratra ny hahavony. Ny alehibe sy ny ahery ho azo io ary ny hahavony nipaka tamin'ny lanitra ary ny fijery azy dia hatrany amin'ny faran'ny tany rehetra. Tsara tarehy ny raviny ary betsaka ny voany sady teo aminy no nisy hanina ho an'ny rehetra. Teo ambany ny alokalofan'ny bibidia ary teny amin'ny sapany ny toeran'ny voromanidina ary nofo rehetra nahazo hoanina avy aminy. Nijery tamin'ny fahitany lohako teo am-pandriako ka indro nisy mpiambina masina anankiray nidina avy tany an-danitra. Indro nisy mpiambina masina anankiray nidina avy tany an-danitra. Niantso tamin'ny vemafy ka nanao hoe kapao io azo io. Kapao io azo io.
kapao fa manimbaninona zany manimba ny tany kapao azo io dia ratsano ay tsano ny raviny ay relaizy ny voany aoka ny biby iparika avy eo ambaniny ary ny vorona iboridana avy any amin'ny rantsany nefa avelao amin'ny tany eo amin'ny ahatra maintso any an-tsaha ihany ny fotony ka sy ho fefy sy varahana ary aoka ho kotra ny ando ny lanitra izy ary aoka ny anjarany ho any amin'ny biby any amin'ny ahatra any amin'ny tany aoka ho vana ny fony tsy ho fon'olombelona ary aoka ho fombiby no ao aminy ary aoka ho fetrandro fito no olanina aminy